izy persine no misy an'le mafafatifaty kely reny eto amin'ny sofiny azaho toerana tonga soa to anatin'ny fandarana dia misaotra nanaiky ny fanasanay niary dia ny vahintsika fahatelo farany a dia isarina apetranotsika avy ato ankavanako ato. Bonjour Sarina. Dia Sarina indray a mampiavaka azy ty saribakoly kely ty. Inona moa zany ty saribakoly kely ty? Ty saribakoly kely zany a minimoako zany a pakafia Barbie dia pakafia zavatra miavaka renim-pianakaviana ihany koa sady freelanceur no makafia tatouage. Pakafia tatouage sy persine dia dikan'izay zany le saribakoly kely minimoa antsoina hoe nirvana ve ny anarana satria misy rehetra nirvana eto amin'le izy a fa sao dia gagitsika fa dikan'izay zany ty saribakoly kely ty ihany koa dia tatoué tahaka ny tompony. Makasitraka ny antrana ato anatin'ny fandarana dia mahazaho toerana ary a dia izy telo mirahavavy hitantsika avy hatrany fa tonga dia hafakely amin'le mahafinaritra kely fa andeha ho anontaniantsika izy ireo hoe fa maninona no nanao an'izay safidy zay dia atomboko ato amin'ny boby avy hatrany ary a fa maninona ny hoe manao tatouage le valiteny hoe fa maninona nanao safidy nanao an'izay safidy zay ndao a efa tamin'ny za 10 taona ny te hanao tatouage fa tsy tapa-kevitra satria za tsy tia zavatra hoe eo za tia fiovana ny fiainana dia ny tatouageko voalohany a ty safidy ny fahasambara philosophie de vie io. Oui, en fait nisy fiovana tao anatin'ny fiainatokantranoko dia nanao-pakevitra nakafana-pakevitra ngeda be mihitsiny a dia niangako an'le fiainako vaovao izy aho hoe safidy ny fahasambarana dia rehefa adiniko le izy dia mijery kely ohatran'izao a dia tadidiko hoe moa za nananatra tena tamin'izany dia isaky ny misy olana zany amin'ny fiainana amin'izao dia mijery kely hitanao le tenen'olona rehefa miondrika fa za miondrika dia mahita le message tranoindray ary raha tsy miondrika fa manao ohatr'izao mety koa zany dia lasa zaraiko amin'ny olona le satria za koa mandeha mitety amin'ny Madagasikara sy any ivelany be dia manontany foana zareo hoe inona dikan'io dia misy le mamaky tsilerany reny ny tananao dia madama enjana be zany zavatra ny vatanao zany izy le hoe safidy ny fahasambarana ianao ihany nanoratra an'io zany na ny safidy an'le teny fa tatouage nefa ianao panao tatouage ihany koa ie eto amin'ny fihako ihany zany nanao anazy fa ny ambony alao ataon'olo kafa fa manahirana be satria teknika be fa ozy ianao manko hoe nisy tranga-javatra niseho tamin'ny fiainana manokana dia zany dia zay natonga le safidy zay natonga le hoe ndeha hanao tatouage ako amin'ny vatako dia zay koa natonga ny ndeha ho lasa mpanao tatouage nianatra an'le izy natonga le ndeha hanao tatouage aloha za taloha le voafehan'ny fiarahamonina hoe politiquement correct zay le terme dia tsy nahatsiaro tena za mihitsiny a dia nanomboka teo amin'le niala tamin'le politiquement correct dia zay hoe andeha ho za a maximum maila mahita tsara an'izany hoe adala be ny eritreretan'ny olana hafa en fait honnête be a dia tsy zay ny tena mahatonga na mitondra an'le izy zany hoe je suis honnête envers moi-même dia honnête envers les gens hoe tsy andeha hanao palitao a satria satria zay mahafinaritra ny sainao fa ito ny tiako amin'ny vatako dia voilà misy fantanena faharoa efa tsy tadidiko le natonga hoe lasa mpanao tatouage iny koa za tsy te hanao tatouage mihitsy hatramin'izay mpanao sara ny tena asako a nandritra 20 taona dia natonga na tsy tia hanao tatouage satria io tsy afaka anaovana contrôle zay da tsy afaka asiana goma rehefa io a dia io dia nahatsapa be aho hoe vitsikely kay vehivavy ao anatin'ity sehatra ity za manko tia mitolona be amin'ny resaka vehivavy a dia féministe zany azo lazaina fa manaja ny genre rehetra foana dia ozy aho hoe za efa mahay sary a be dia be ny olona mitaraina manao tatouage tsy mivoaka tsara ny sarany dia za nefa manana letraka efa dia andeha hianatra an'le izy aho a dia andeha ataoko le izy dia zao lasa manao an'le izy dia tena aika io zavatra mahatonga vibarasoa anahy indrindra teto ambonin'ny tany fa tsy fantatro le izy raha tsy nataoko zany hoe lasa passion tena passion sy isan'andro matory tatouage mifo tatouage misakafo tatouage maboka tatouage mandresatra tatouage ia ary mail indray ary
Nendray plutôt za ao anatina fianakaviana zany ao aminay ohatrany hoe manana toerana petrapetraka daholo ny olona dia za anisan'ny brisé an'izay tao anatin'ny fianakaviana miezaka zany tamin'ny mbola kely manaraka an'le soi-disant hoe norme apetraky ny fiarahamonina le hoe manao ohatran'izao ny olon-dehibe dia anao koa tsy maintsy manao ohatra ity dia nefa ny zazakely dia nanana rêve milalao saribakoly foana dia ny saribakolyko efa feno piercine sy tatouage io moa zany tsy hoe piercine sy tatouage arabaka teny fa soratsoratra marqueur feno épingle mamako mpanjaitra dia mbola kely dia efa zay mbola kisikely mihitsiny dia nanomboka teo amin'ny 4 ans teo no nitevehana voalohany aloha tena saika tsy vita fa narary ny ilany aloha dia saika tsy vita le izy dia ohatrany hitako be hoe soulagé be ako rehefa le atao an'le izy dia noho ny efa lehibe lasa ozy hoe misy zavatra ohatrany tiako atao zany fa tsy fatako mihitsy hoe inona ary dia miezaka manaraka an'le hoe norme apetraky ny olona foana hoe manao an'ity fa tsy épanoui mihitsy dia za moa anisan'ny olona mety tianareo koa ngamba mety tratra an'izay comparena amin'ny olona foana isaky ny misy zavatra dia zanakianina ohatran'izao zanakianina ohatran'izao dia za ohatrany hoe tsy hoe lehibe fa oza hoe fa inona ihany ary zany le tena spécial be amin'le zanakianina fa za hoe zany tsy spécial sa hoe inona zany no mahatonga ana hoe tsy maintsy comparé foana dia farany nanapa-kevitra hoe tena ataoko izay tsy hitovizako amin'le zanakianina coûte que coûte ataoko fotsiny izay tsy hitovizana amin'le zanakianina pour vous dire hoe ny fahazazako mafimafy kely satria séparé ny parent ako zao zay ny tena netim-boany dia misy manque misy ohatrany hoe anao mba te ohatrany olona rehetrarehetra nefa ny fiainanao zany tsy ohatran'izay tsony fa ninao tsy ohatrany nibob ohatrany hoe nibob manko ohatrany hoe nisy choc ave raha ataontsika entre guillemets nitranga teo amin'ny fiainana dia lasa natongasana anao zay fa ninao zany efa trambola kely mihitsy efa tao anatinao misy zavatra mirange ana any anatiko any fa tsy fatako le izy hoe inona fa à chaque fois za tena tia manindrotsindrona vatana paingitra labzi tia fa za ndray tsy pourbu hoe andeha andratra vatana misy an'le olona manao mutilation reny za tena matahotra satria za tsy tiako vatako le hoe marary dia misy fomba fiteny koa hoe ny olona ohatranay rehefa hoe misy zavatra tsy mety dia mivary lavo mandray zavaohatranareo hoe ahoana inona ny tena ny olona ohatranay ataoko hoe ohatranay satria izy zao olona miavaka kely be tatouage piercine dia rehefa hoe misy zavatra tsy zakanay zany alohanay mirecourir toy izay manao zava-mahadomelona na misotro toaka izay dia hoy za hoe indray andro any mety hijanona za nanomboka aloha tsy fatako mihitsy hoe hatraiza mifataperany fa zao izy mbola tsy tapitra satria ny fiainana nge mitohy foana misy place mbola nataoko libre zao za mbola hiteraka dia tamin'izay hoy za hoe rehefa niezaka teny foana dia tsy nety hitako mihitsy ny le lalana dia inona ny tonga ohatrany hoe indray andro dia hoe ty ny déclic zany ka ity le tsy ampy teo amin'ny fiainako zany misy an'izay ve nanomboka nanao tatouage misy zavatra tsy afaky ny fihinanakanina sy ny fihetsenana dia manao tatou foana dia manao tatou foana dia manao satria antsika vehivavy ohatrany hoe mihinan-kanina tsy mety afapo dia misy fotoana za manao excès be amin'le tatou androany te anao dia raha pitso te anao dia raha afaka pitso te anao fa ny anandray ny principako tamin'izany manome sehatra ny tatoueur malagasy kopatanana moa zany dia ohatrany hoe mifandimby manindrona na daholo ry zareo tena izay mihitsy no tiako atao ny anasany reny ohatrany hoe manière isexprimeko ny zavatra ataoko hoe tsy zakako ve tsy haiko hoe tsy zakako ve nefa le izy ohatrany hoe zakako ihany au lieu de hoe manimba vatana zany dia aleoko manao tatou au moins mba hitako hoe teto aho le nanao ohatr'izao dia teto aho le ohatr'izao dia zao misy hoe la fille à papa dia za fille à papa quoi qu'il en soit zany dia za fille à papa ok mbola hotozantsika sa resaka zay fa tonga dia hitra misarina indray inona natonga anao ny safidy hoe dia hanao tatouage amin'ny vatana ye ho ahy manokana zany ny tatouage dia ara ho ny teny vahiny dia ny vatako zany toy ny hoe boky ka ny tatouage no pejy tsirairay izay manamarika ny fiainako ny fahendrenana ananako ny lalana ny diaviko ohatra hoe ny mahazana ny zavatra fomba ray entiko ampitana hafatra ihany koa zany hoe isaky misy zavatra manamarika amin'ny fiainana dia manisy tatouage tamin'ny voalohany zany za koa manko efatra mbola kely no miavaka zay tsy mitovy amin'ny ankizy rehetra fa miavaka teny foana dia nitady zavatra za zany tena tia zavatra resaka littérature sy resaka
zava-kanto hoe ary dia nitady zavatra mifandraika amin'izay nanoratra diary dia very le diary nanoratra tononkalo dia rovotra adino dia farany nisy ohatrany hoe déclic angamba ny fiteny azy amin'ny teny vahiny hoe andeha ataoko tableau nefa raha tableau dia very indray iny tsy adyso ampiratiana akory dia farany hoe mivatako mandehandeha sady ohatrany hoe voatahiry zany rehefa mivatanao daholo ny zavatra rehetra miseho dia izay no nampatonga anany safidy anao tatouage misy dikany daholo ireo tatou amin'ny vatako ho antaniko anao zay rehefa vefa gaga kely mianao ny sarinany dikan'izay ohatrany hoe raha ohatra zao ohatrany hoe fiteny tanora ohatrany hoe misentimaka zany ianao ny olona manao ny olona sentimental ve zany possible ohatrany hoe le manao tatou manko ohatrany hoe formana rébellion ohatrany hoe maheno any mail sao dia ohatrany hoe misy zavatra tiany porofona zany dia ohatrany hoe lasa zay ny fomba manière de s'exprimer hoy izy dia ohatra compatible zany kay no hoe tsy mifanipaka kay zany ve no hoe sentimental be anao manoratra tononkalo tia kanto etc sy ny maha tatoué anao zay mihitsy zany zay ngamba ny amehezako azy za olona mifanipaka ny personnalité anao anatinao ohatrany hoe controversé kely paradoxe kely za zany olona miavaka araka le niteneniko teo dia zay indrindra no antony hoe misy hoe rébellion koa satria hoe zavatra ohatrany hoe message ampitainao amin'ny olona tatouage tsy hoe zavatra hoe tsisy dikany maro manko ny olona no mbola mihevitra an'izay hoe ny tatouage ditra revy lamaoty zavatra tsisy dikany fa le izy zany samy ny olona rehetrarehetra zay hitanareo eny misy tatouage dia samy manana ny tantarany avokoa samy manana ny antony avokoa dia akoatran'le tatouage le piercing koatra ohatr'izay momba ny piercing indray makafy an'ny piercing zany dia ny resaka plugin nisy zavatra ohatrany hoe nanamarika amin'ny fiainako za zany tena olona tsy manana faharetana mihitsy ny amin'ny fiainana za rehefa misy zavatra dia ohatra hoe eo iny dia tena hoe tsy maintsy azoko tsy maintsy vitako za zany tena olona farak'izay persévérante ve ny filazany zany nefa impatiente ohatrany hoe miezaka be amin'le izy zay le niteneniko anao teo hoe personnalité koa ohatra somary misy paradoxal dia nataoko le plug dia tonga dia tiako hoe tonga dia 1 centimètre nefa le izy tsy mety an'izay fa tevika aloha dia mandeha isam-bolana le izy dia nataoko dia mihitsy le izy 1 centimètre isam-bolana ihany no azo hitarina farafabetsany millimètre azafady millimètre dia nataoko le izy tena nataoko dia mihitsy hoe vitako ve androko ve dia tonga teo amin'le 1 centimètre moa le izy dia najanona dia nampianatra anao patience zany nanao an'le izy zay tena tenena anisan'ny tena hoe zavatra nanamarika be anazy zany satria za tena olona tsy manana faharetana verina atao amin'izy rovavy sady apetrako aminareo ihany le fanontaniana no hoe marina mitombona tokoa fa zay le ohatrany hoe formana rébellion ohatrany hoe te hitrotra zany ianao zany dia io no entinao maneho an'le rébellion zay hoan'ny pop ve mitombona zay sa tsy hoan'ny mail manko ohatrany somary mitombona le tena zay mihitsy angamba ny base satria za olona farany innocente kely taloha na ny volomasoko ara novaiko fa ny volomasoko taloha midina ambany kely ohatran'izao dia tamin'izany ohatrany hoe mandeha dia za manao tity manao maquillage manao eyeliner dia afeniny ekizy dia crayon satria za tsy dia tena nisy volomaso loatra dia zany indray androany rehefa za moa zay mihitsy netim-boany vidianako machine mihitsy le izy dia nataoko za ihany nanao anazy fa tamin'izany afeniny ekizy zany le zavatra le hoe eritreretiko hoe mba misy zavatra tiako atao amina fa misy mi-empêcher foana tsy azo atao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao dia ohatrany hoe plus ny olona mitena anao hoe aza manao an'ity ianao dia ohatrany hoe vao maika ataoko foana iny
zana zanarana hoe raha zana maningana atao amin'ny fianakaviana ka zay manka mandingana foana ianao zany a le zana maningana nefa rebelle ianao zany indraindray koa tsy azo raisina côté tonga dia hoe ratsy fa ohatra zao a ohatra ny hoe misy tao za mba te hitovy amin'ny rehetra dia ohatra ny hoe mividy akanjo zao mampitovy ny kozina rehetrarehetra dia rehefa tonga eo amin'ny toroko no mividy dia lany le zavatra mitovy amin'ny zareo ka ianao fa raha zana maningana dia lasa ohatra ny hoe au lieu de rose a dia lasa bleu ny ana tadidiko nisy montre kely ohatra ny volamena kely zay tamin'izay mbola kely dia forme arrondi daholo ny zareo dia rehefa tonga hoe tonga satria za zany le farany foana vao mahazo e dia carré sisany teo dia ohatra ny hoe lasa tsy miditra amin'izay tsony a zany hoe ampitovy amin'ny lasa ohatra ny hoe tsy mety aminahy zany ny mitovy a fa rehefa misy zavatra dia aloko foana makany amin'le tsy mitovy dia farany moa le izy lasa carrière mihitsiny satria le tsy fitoviako a no lasa nanosika anahy dia ny hitako tsy kelikely a le lalana carrière nga tatouage professionnel mihitsy nareo vavy tena zay mihitsy ny fidiram-bolanareo extraordinaire ny anao ndray tsy zay ozy ianao teo tsy ohatrany hoe rebelle zany fetretanao ny tenanao tsy formana rébellion le izy fa ohatrany hoe misy zavatra tena ampitaina nefany en fait pour moi za tsy hanao zavatra ho an'ny olona zany za tsy andeha hanao zavatra mba palagy any rakotona rasify fa raha hanao tatouage dia ho anahy le izy zany hoe thérapie tatouage misy aspect maromaro mankony tenenao le aspect thérapeutique dia art fa mety rébellion le izy a dia tsika koa anatin'ny kolotsaina malagasy manana ny kolotsaina natomboka vatsa mihitsy dia ny malagasy mitovitovy amin'ny polynésien ihany hoe resaka hiérarchie sociale na resaka message alefa any amin'olo kafa le izy fa tatouage no mandefa anazy fa ny raha ho anahy manokana tena zay tsy hanao tatouage mba ny olona lagy anahy fa ho anahy ihany le izy dia raha tesitra izy dia c'est son problème ianao koa ve manao ohatra mela manko zao ny teny hoe mbola malalaka ny vatany zany hoe isaky ny tianao dia manao zay eo apotiny eo vao tamin'ny herinandro mihitsy ny afolo alina hoe te hanao tatouage be a zany satria anniversaire ako tena hanao tatouage vaovao dia misy soratra eto mbola tsitrana le izy fa misy soratra hoe impossible dia le im anyparina satria ho anahy tout est possible fa zany hoe ohatrany hoe ny mail zao mety hoe rébellion mety manière de s'exprimer fa nenao ohatrany hoe philosophie de vie zay no andravahanao ny tenanao philosophie de vie dia thérapie coco zay koa ny anisan'ny nahatonga na tatoueuse satria olona no ny angavy faratapony tamiko dia zay vao nanaiky mail ny teny teo hoe misy olona le manao scarification manana olana émotionnel ry zareo dia tsy hainy zareo mamoaka anazy satria ny olona mety tsy ahazo tsy mihery dia ino ny fomba anemony azy le izy dia isaky makao aminahy izy dia sorena be foana mahita an'le izy hoe io ange afaka natao tatouage dia marary ihany ianao fa manja be avy eo dia ozy izy hoe io ary ny ataovy betsaka ve ny olona manao tatouage amin'izao niakatra be amin'izao tena niakatra be ahoana karazany olona manao tatouage hoe tanora ve olon-dehibe ve misy tranche d'âge ve lasa kely ara fa zay tsy manao zay tsy manindrina mineur mihitsy tsy hoe ray aman-dreny no mitondra anazy dia tena ray aman-dreny dia mitondra kara-panondro hoe ty za ray aman-dreny ty dia oui on fait une exception dia inona ndre ny olona tonga ao aminareo le manao tatouage fe dia ohatrany pour le plaisir inona ny tena antony fahitanareo anazy hoe fafinaretana sa le aspect thérapeutique sa l'aspect rebelle sa inona ny tena ohatrany hoe motive ny olona zany hoe andeha hanao tatouage amin'ny vata koa il y a de tout nena za zao be dia be mahafantatra hoe thérapeutique satria za miresaka dia miezaka ny ohatrany hoe manao psychanalyse en même temps que la thérapie dia mivoaka fa hoe sady maivana misy tatouage no misy solution amin'ny fiainana dia mandritra n'le izy atao iny ve dia sady mitantara aminao izy hoe za koatran'izao dia lasa manao psychothérapeute eo ianao lasa manao psytamka eo dia oui dia zay mahatonga an'le hoe dia tatouage mitantaran'le olona foana matetiky ray misy indray le manao rébellion dia nisy vehivavy anankiray zay ny exemple tena choqué be anay tao amin'ny studio mitraotra aminay izy
ohatrany hoe olona le témoin de Jéhovah pardon. Le look la totale robe lava be etsetretsetra ina keny ataonao azafady ato le studio tato de eny tompoko de ay za manana projet de zay zany an fampijery de hoe sérieux ve zany de zay on s'était attendu hoe tatouage kely ohatran'izany hoe anarana azy ohatr'izany non elle est sortie avec 4 grands tatouages Nasera tsy mahasahy manao azy zany nefa zay eo ampotony eo ozy se asivy tety asio oui de kakabe nareo oui de zay ny hoe de inona moa sisiny a déjà se révolter amin'ny fianakaviany satria c'était l'enfant parfait fa en fait izy tsy te ho zay fa te ho izy de zay le côté révolte de misy an'le côté thérapie anankiray koa marqué be anahy olon-dehibe tena efa plus de 60 ans izy nakao aminay de maty hoe zay sy ny zanako fa ataovy ny portrait vitanareo amin'ny vatany amin'ny vatany de nasiana portrait any zanany teto amin'ny sandriny de pendant 5 heures izy de eo de sady gaga be izy hoe afaka atao an'izao no miresaka momba ny zanany no mitomany no et tout de fo izy maivana sady vita tatouage de anisan'ny qualité en tatoueur tsy hoe mahay manao sary mahay manao technique fa iny approche humain iny hoe hainao mandray an'le olona hainao miresaka an'le olona tsy mijuger an'le olona de mihaino anazy ninona zavatra resahany eo et surtout chez le tatoueur misy an'le ina le ohatra makany amin'ny dokotera ianao de tsy mahazo mivoaka ao amin'ny cabinet any dokotera secret médical tatou secret médical tatou zany secret tatou zany ary misy aspect hoe identitaire indray ohatrany hoe se chercher zany mitady hoe izy ary le olona zany de amin'ny alalan'ny tatou no anehoany an'izay ie za zao anisan'ny vitsivitsy zay zao za zao tia amin'ny tongotry tia tatouage traditionnel malagasy de na le symbole lahany malagasy de zay koa natonga ny premier tatouako teny gasy be de be mieritreritra hoe rengara be zany kolotsaina malagasy zany fa nenahy anisan'ny zavatra farany fiertéako le izy de anisan'ny tao anatin'ny tatouage no nanehoako an'izay hoe nenina teneninareo za malagasy de inspiration malagasy de na ny vahiny na ny malagasy tonga ao amiko de proposeko foana hoe nareo sao de tia zavatra un peu plus malagasy de any ivelany koa ianao raha te hisongadina en tant que tatoueur mila manana style anao de nenahy zao ny style imposeko amin'ny olona ao aminahy malagasy de tsy voatery hoe aloalo zany na le murien fa reo aloha zany tena malaza na baobab tena ao anatin'ny moi manao le murien efatra tena lehibe fa misy zavatra malagasy hafa be dabe de c'est pour moi tena hoe c'est un moyen de mettre en avant ty kolotsainy fireneko ty satria misy le olona mitondra izy makany amin'izao tontolo zao misy le olona mitondra anazy any amin'ny fiarahamonina eny de mampatsiaro indray hoe aika atsika manana an'izao aika afaka atao an'izao ny sarina indray ohatrany hoe le aspect artistique angambany tena ohatrany hoe nisongadina zany na mety ohatrany hoe tena natonga anao nirona tany amin'le hoe nanao tatouage ianao ndray tsy mpanao tatouage fa makafy an'le tatouage manana asa zany manana antonasa fivelomana zany sarina ny anahy ndray zany ny resaka hoe amin'izay aminazy zay ihany hoe resaka personnalité koa te hamoaka mazana azy à travers an'le zavatra miainga amin'le inspiration izy ianao te hoe sentimaka miainga amin'izay de eo koa le marika an'le ny zavatra nanamarika ny fiainako zany ny resaka asa indray tsy mbola nampisy olana tamin'ny asa mihitsiny ny tatouageko ny asako taloha zany aloha ny asa tamin'ny société tamin'ny resaka call center fa amin'izao indray zany manao resaka freelancing resaka mandika teny de service client de miara-miasa amin'ny olona betsaka misy any ivelany de misy koa eto métier du web zany ataonao resaka en ligne zany resaka ao an-trano any miasa satria za manana zanaka telo de zay ny anahy zany tena ohatrany hoe important indrindrany amiko amin'izao ny fiainako amin'ny mahareny de manaraka ho azy ny asa de inona ny nanomboanao nanao tatouage taiza
io amin'ny sandro ty sa amin'ny tongotra kely ato ny tatuazeko voalohany indrindra dia soratra hoe Barbie le izy tamin'izay satria anao tia Barbie tamin'izaho vao 18 ans dia tamin'izay aho tena faly be nandray karapanondro dia feno taona inona zany ny zavatra ataoko voalohany mariako an'ity karapanondroko ty dia teo aloha nandinika dia nisy hoe anao tatouage dia za moa efa mpakafy Barbie dia zay marikeko dia avy eo nitatra dia le izy rehefa tafiditra ato amin'ny tontolonay dia tsy tafavoaka tsony tsy haiko aloha za manokana aloha tena hoe vao misy zavatra zany ohatra hoe midona aminao ohatra hoe tsara ratsy dia tianao marikena foana dia tianao hoe ho apetraka foana le izy itsy amin'ny eo amin'ny sandrona hoe tena manaitra anazy satria ngeza be le izy indray mandeha natao ve io ty zany projet manokana mihitsy dia nisy tatoueur ray zay nifampiresaka taminy satria tamin'izay zany tena hoe tiako misy hevitra be da be misy sary be da be tiako avoaka dia nefa ny za koa mitsitsitsitsy an'le espace ihany satria fiainana mbola lava tsy mbola feno mbola malalaka tsara fa hoe fa mifiainana mbola lava mbola betsaka zavatra hitranga eo amin'ny fiainana ilaina an'le izy dia mabetsy kelikely an'le izy zany dia teo safidy hoe za tsy nahakavy dia za matetika za koa somary maladroite zay dia rehefa misy zavatra zany dia ohatrany hoe ny partie akavanana amin'ny vatako foana no ohatrany hoe miaingo kokoa sy ohatra zany ohatra zay hoe manisy zavatra dia tia foana ny tsara fa tia ratsy be dia teo safidy hoe tongotro tanako lamosiko vatako dia nataony safidy dia tapa-kevitra hoe alors rangatanana dia teo nefany hoe misy ny hoe mason'ny fiarahamonina sakana be da be ohatra zany dia za moa zany olona tena raha misy gamba ny olona hoe tsy dia raharaha vavan'olona sy mason'olona dia za tena ao anatiny satria za le manao an'le izy dia ohatrany hoe tsy meritreritra an'izay dia tonga dia nataoko le izy dia ray volana teo no nanao an'io atao tsirairay mihitsy le sary satria entiko any amin'le tatoueur le sary dia miaraka manao an'le izy eo zay dia izy miteny hoe eto ny placen'ity hoe ty le sary ohatra zao no tiako avoaka dia izy mipropose ana hoe ty le sary dia tian'izao dia atao ny devis le izy koa tsy inona zavatra mila manomana budget zany ianao rehefa manao an'le izy fa tsy hoe zavatra hoe kelikely hoe vitavita fotsiny fa lafo be manao reny somary lafo aloha le izy zany satria le izy koa za aloha za manokana tena comprendre satria zavatra mandrakizay le izy indray ianao manao an'iny dia eo foana iny nefany dia tsisy contrôle zay da hoe boaby teo dia nenao ve tsy mbola nisy hoe ohatrany tsy tiako indray ty dia tiako fafana mbola tsy nisy aloha hatreto le Barbie zany mbola ohatra amin'izao dia mbola nefa nisy fotsiny ohatrany hoe ohatrany hoe atao eo le izy dia avy eo ampiana namany dia lasa ohatrany hoe voatsindry kely tsy hoe modifiena kely zany fa ohatrany hoe ohatra izay fa ny hevitry le izy mbola eo ihany hatreto aloha mbola tsisy nanenenana sady mbola mitohy foana talohan'ny dirantsika tato amin'ny studio i Sarina dia nampinono manambady mananjanaka anankitelokely mafatifaty kely Sarina dia efa ohatran'izao ve ianao nahita amin'ny vadinao ie efa ohatra izao fa mbola nisy zavatra hafa ary za taloha dreadlocks amin'ny voloko dia sady mavokely dia nivadiko koa izy koa dreadrastahony filazantsika azy dia zay zany mifankahita tamin'ny toeram-piasana dia vao mifankahita zay sisy dia izy moa taitra be ozy izy nahita anahy satria ohatrany hoe zay zany izy vao nahita hoe gasy matetika
internet foana nitany hoe ohatra zany tena ohatra zao dia teo izy impressionné teo dia lasa mpinamana aloha zay dia rehefa nandeha teny foana andresaka dia tena hoe mifanaraka ny personnalité anay dia lasa mifankatia dia lasa mivady mihitsy dia miteraka telo zao amin'izao tsika hatramin'ny vina zany ianao nanambady amin'ny vadinao hatramin'ny vina fréquenté azy dia hatramin'ny vina nanambady azy efa ela ihany zay no niaraka zany efa 10 taona eo dia ny zanaka tsy mametraka olana amin'ilay izy micomprendre an'ilay izy ve ny zanaka hoe manino maman na ineny manao an'io ny zanaka indray zany ohatrany sa hoe neny za koa petao an'io zay indrindra ny zanako zany ohatrany influencé ve ny filazany zany satria ianao zany modeliny sy ny fitaratra an'eo dia hitany ianao hoe olona ohatra zao dia lasa manana ohatrany rehefa mijery olona izy dia tsy mitsara ivelany zay zany ny zanako fa lasa ohatrany hoe manana esprit curieux hoe te halala hoe inona ny antony inona ny zao lasa zay ny mibahanao an-tsainy dia lasa hoe za zao rehefa lehibe dia anao an'izao manao an'izany zareo dia azavaina tsara fotsiny rehefa feno taona vorisaina dia manana safidy dia amin'izay manao an'iny hoe tiany sary ataoko dia azavaina hoe tsisy contrôle zay araka ny teny Bob teo ilay izy mivadinao koa nga tatoué ny vadiko tena parak'izay olona naturel tena tsy tia tatouage izy fa ny volony fotsiny no dread fa izy tena hoe tsy nampaninina azy mihitsy ianao tatoué tena zay ary no nanaitra anazy taty izy zany tena tia olona misy personnalité dia tena ohatrany hoe impressionné zany izy vadika atao amin'ny Bob indray ako Bob manambady divorcé séparé fa misy olona foana ao anatin'ny fiainako firy taona zanako rony zanako Bob firy taona ny anankiray 8 taona ny anankiray 11 ans dia tsy resako zany le efa teo aloha fa le olona miaraka aminao zao zany miaccepté manaiky an'izay hoe iny anao fa tatoué manao persine tatoueuse professionnelle mihitsy ny asanao samy tatoueur zay voilà tany mihitsy afankahitana tany amin'ny monde mihitsy no afankahitana sa pas forcément tsy tao fa sendra ao anatin'ny mondeny hoe ara moa zany eto Madagasikara kely mifankafantatra daholo dia nanatina soirée dia tafahoana dia nandeha nianto dia tafaraka dia niaraka nanangana studio zay dia misy taona izy mampianatra zavatra anazy za mampianatra zavatra anazy dia mifanohana eo foana zay dia manahoana indray ny ankizy ny ankizy tsy manana olana amin'ilay maman tatoué tena tiany be aleona mahita anay to zay mahita maman hafa sady mety hiresaka kely ny any ampianarana koa rehefa tiany be satria zavatra nampianarana anazy hatramin'izay hoe aleonareo nareo ihany soyez vous-même aiza mivaky lohany eritreretin'ny olona ny vavan'ny olona zay ny priorité amin'ny fiainana bien-être fahasambarana tsy voatery miaraka amin'olona fa rehefa ianao dia mahavita ny fahasambaranao misy tatouage ianao tsara tsisy tatouage ianao tsara hoe zay safidinao zany izay no nampianarana na ny resaka hoe sanatria ohatra hoe sigara natoka dia efa nasavaiko anazy tsara hoe zao tambola kely tsisy ny teny hoe ratsy ty dia zay na tonga natafaropoka dia zao efa mianatra miala fa za zao nareo kely dia miteny anareo hoe satria mifoka sigary mifoka fa mianatra miala zao enjana be dia miteny anazy hoe zao nareo zao miteny anareo hoe c'est pas bon pour la santé surtout hoe raikitra nareo par contre tatouage rehefa ampitaonareo na quand tu à partir de 15 ans efa tompony décision amin'ny fiainanareo nareo dia eo on peut discuter dia le zokony moa zany efa manana projet ana tatouane za eto anao phénix dia eto anao an'izao dia eto anao an'izao dia za manao ohatra an'izao fa ozy
fotsiny taminazy hoe raha hanao tatouage ianao a dia tsika manao anazy fa tsy mandeha any amin'olona aloha dia hitanao ny tsirony fa hazavainao asara tsisy contrôle Z tsisy hoe tsy voafafantsony rehefa eo a tena zany mihitsiny dia rehefa azonao amin'izay ny tsirony dia afaka mandeha tatoueur ianao fa tsy maintsy manaraka norme d'hygiène sy norme de matériel ny tatoueur andehananao donc je vais contrôler le tatoueur dia le sandry indray ny tiako be aminazy izy angambany zao mety apprenti tatoueur kely indrindra eto Madagasikara satria à 8 ans efa mianatra manao tatouage izy mihitsy mianatra manao izy mihitsy no manery anay hoe za ampianary dia za zao mividy fausse peau any amin'ny mail dia misy fotoana dia fasa mail koa cadeau dia izy no misantatra anazy hoe maman za hikotrana tatouage dia eo izy dia taty zany c'est super tata de la famille zanaky ny namako rehetrarehetra vola horesantsika zay fa ny fantaniko ambob na fantaniko any Sarina hoe misy effort mihoatra ny fitezan'ny olona ohatrany hoe tsy manana an'izay tatouage na zay passion zay ve mitaiza zaza amin'ny situation anareo zao en fait nenay ataonay hoe fiainana normal le izy dia mitsapako mahasamy hafa anay sy ny certaines personnes fa mba tsy tenenako hoe ny olona rehetra satria tsy fantatro ny olona rehetra dia tsy afaka généraliseko ny olona tatoué honnête sincère be dia surtout rehefa tonga amin'ilay stade hoe lasa ray aman-dreny dia tsy maintsy manazava honnêtement amin'ny fotsy miangatra ny zanany hoe zao contrairement à certaines personnes ohatra hoe anisan'ny tezainanay mandangaina ianao na tsy azavainanao ny zava-misy na ohatran'le nazo amin'ny mail hoe ampitahany ianao atao concurrence amin'ny fiainana tsindriana be ny psychologiquement fa ny parent tatoué rehetra fantatro zao tena zay hoe masan mitety ny marina any zanany mety manta be io mety mba asiana sariteny kely io fa ce sont des personnes vraiment très honnêtes et très sincères anatin'ny fiarahamonina dia donc za tsisy tahotra mihitsy amin'ny fitaizana zanako nga misy ohatrany hoe valeur-na sincérité ohatran'izay anga le resaka tatou raha amin'le aspect an'le hoe rakitra ny tantarany thérapie révolte sy le hoe identité matoa zay na sendra nyzany zavatra any dia ny zavatra nahafrustre anay any tao anatin'ny fiarahamonina mety olona nandaingy anay ray aman-dreny mitaka zay zany mety zay mahatonga ny andronay mandeha be koa zay tsy mifandainga tsy mifamitaka fa ohatrany hoe mandeha ho azy le izy dia raha misy zavatra tsy tiako any mail na asany mail ohatra hitako hoe bon misy any zavatra ohatran'izao dia miteny amin'ny mail dia mail koa raha vao mahita ohatra ny zavatra ataoko hoe boby misy an'izao dia zao dia tsy makampoa tsy tezitra tsy malahelo tsy mibloky fa tonga dia bon check mail merci beaucoup ozy mail teo hoe c'est la super tata de zanaky ny tatou ny olona tatoué hafa rehetra zany dia satria mail mbola tsy niteraka dikan'izay zany fakafantatra daholo nareo rehetrarehetra tamin'ny voalohany zay tsy mifankafantatra communauté be nga io olona tatoué io zay ny tiako tenena hoe misy communauté be ve dia ohatrany hoe misy faneraserana ve dia mifankafantatra daholo aloha angamba tsisy fa ohatrany hoe atambatry ny zavatra zay dia na ao amin'ny réseau raha ohatrany hoe tamin'ny voalohany zao Sarina clienteko izy dia lasa ohatrany hoe mifandray ho azy zay dia lasa mifanohana dia misy ohatrany misy histoire kely mitovitovy zay ny zavatra remarqueko aminay misy tatouage misy zavatra kely mitovy foana ohatrany hoe zavatra ny ainana vécu matetika moa io expérience na fiainana dia nitambola kely indrindrandrindra dia rehefa nelehibe amin'izay dia nanana moyen ianao dia lasa hoe mirona be kokoa any amin'le izy le resaka super tata indray za tena tia zazakely be fa za fotsiny tsy mbola nisafidy niteraka aloha pour le moment satria mbola zaho olona tsy dia nanana ny ampy tamin'ny mbola kely fa ianao mbola tsy manambady manambady fa mbola nisafidy mihitsy tsy mbola hiteraka izahay zany io olo teneniko amin'ny olona foana hoe rehefa manambady agny dia tsy voatery hoe vita ny mariage dia andao hiteraka fa ny anay zany tao aorianany mariage dia nisafidy mihitsy hoe andao tsika nangana fiainana dia andao aloha hivoyage dia andao hiprofite kely dia avy eo miteraka amin'izay mivadinao manaiky an'lenao ohatra zao sa ohatranao koa izy hoe tatoué ohatrany hoe samy tatoueur et tout ça nivatiko tonga dia io hoe pateme dia kaka daholy nivatiko ny olona tena tsy misy tatouage indrindra
tsy mieritreritra an'izay anao tatouage indrindra na piercine ray na teboka ray ary izy tsy anao izy na karamaitsika ary izy dia izy tsy anao izy manaiky anao hoe zay araky mitovitovy kely amin'iny sarina ihany hoe reny mihitsy ny tena hitiavany anahy tatouage eo ihany fa honnêteté sincérité ny permis reny zany ohatrany hoe endrika ivelany fa force miaraka eny dia mifankafantatra dia mianatra mifankafantatra ihany koa dia mianatra miaina ao anatin'ny tsy fitoviana za tsy anerana azy mihitsiny hoe andao hoe anao tsy maintsy asiana tatouage fa za hoe sady mpanao tatouage be tatouage be dia ranko tsy maintsy tsindromina ahoana ary zany tena hoe deux personnalités diamétralement opposées zany nareo roa tena dia zay mifanipaka mifanantona zay le izy hoe le misatire zany charge de signe contraire satire tena ohatr'izay mihitsy zay dia fa ianao efa ohatran'izao no nifankahita taminy za mbola nytiako tenenina hoe efa ohatr'izao ve anao nifankahita taminy sa niaraka taminy vao hoe ohatran'izao foana nanomboka tamin'ny za 18 ans teo amin'ny 18 ans 19 ans tany miza 20 ans tany herintaona tonga dia rakotra mivatako ataoko ireo rehetrarehetra reo misy espace anasiana hafa ntsony zany misy espace asiana hafa fa nytiako tenenanao hoe ohatra hoe nanao za koa androany dia niherina ny taona dia ohatr'izao za tsy nisy hoe tao anatin'ny herintaona zany dia miasakasaka be ny tatoueur koa raha tena tamin'izany voto mihitsy ny tanany satria za tsy mialy eo anao an'itindray anao an'itindray aho zao dia okaloha mailina ho sy fareraka koa inona mi-expliquer an'izay hoe tao anatin'ny herintaona dia nisy frénésie be hoe tena asiko satria zahako nahazo liberté vao nahita asa dia nitokantrano za zany olona zay mihitsy mibioako amin'ny fiainana hoe tiako ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny tenako foana tsy mila olona za tsy hoe sanatriny vava manamaivana ny ray aman-dreny manamaivana ny zoky sy ny rehetrarehetra fa zay mihitsy ny hoe za olona tia mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra mihitsiny dia isaka manam-bola kely dia ireny aloha nanovoako anazy fa tena lafo be mihitsy angamba no anisy io po amin'izao misy ny atao hoe norme na matériel norme d'hygiène donc les tatoueurs manao investissement be exemple fotsiny ankara ohatran'izay moyenne 23,56 euro ny resaka fa tsy ariary zavatra tsy maintsy afarana zany izy io fa tsy manana an'io tsika tsisy mivarotra eto Madagasikara donc mbola miampy ny frais an'le izy makaty ankoatran'izay fanjaitra ray moyenne 20 000 ariary ny ray ny fahaizan'ny tatoueur ny loyer fa ny matériel fanadiovana studio rehetra ny gant ny mouchoir ankoatran'ny encre mbola misy ny cup ny fotoana ny machine tatoué tena hoe anisan'ny tsara tsy latsaky ny centaine d'euros plus donc investissement be le izy dia normal en fait raha toka hoe misy vidiny raha tena hoe mitady zavatra tsara za moa miteny foana ohatran'ilay nyteneny teo mihitsy le tatouage investissement à vie zany efa misaotra be an'ilay olona efa teo satria ny mahazatra ny dadabe sy ny zokintsika teo fanjaitra dynamo cactus encre pile encre zay zao tam'le mbola kely reny dia encre pile ny nataonay mbola misy manao zany fa marary be ary le atao machine ve marary non ça va efa tsy le maneno be rentsony efa ça va dia misy technique hafa koa tatoué tsy marary ny tatoueur amin'ny teny tsy marary fa mety miditra kely le côté thérapeutique ohatranahy zao tamin'ny fotoana mafy indrindra tamin'ny fiainako no nanaovako an'le tatou dia tsisy nininona henoko mihitsy ny atao an'le izy ohatrany hoe tadiaviko mihitsy ary le izy hoe eto indray dia ataovy za misy zany tatoueur telo miaraka manindrina na amin'ny fotoana ray dia eo dia vitiny dia maivamaivana indray aloha za ohatrany hoe ianao zany rehefa hoe anao tatou zany dia tsy maintsy misy zavatra kely ohatrany ka ho amiko koa zao matetika le mamange reny le maty ny zanany dia araka ny teninao hoe rehefa miaraka eo tsy maintsy mandeha ny resaka misexprimer le olona dia ozy za koa taloha ohatran'izany rehefa miresaka rehefa le manao tatou dia tantaraiko amin'ilay tatoueur mihitsy ny fiainako rehetrarehetra hoe za ny zao tena zao dia izy mameko courage ianao hoe any dia ataon'izany dia sady mihaino izy dia ina indray zany no manaraka misy an'izao
dia inona oa misy mangataka conseil talohan'ny tatoueuse ana dia za cliente ihany koa dia manontany inona oa zavatra mampipresente an'izao tsy manana idée fa tellement tamin'ny voalohany aloha tena hoe le mitsindrona fotsiny mahafatifaty ana fa tsy dia tany amin'ilay hoe détail be loatra dia ohatran'ny sarina nisy barbie kely koa ny tanako teto tamin'ny voalohany tia barbie be mahita ny mail dia azo asiana couleur akonga ny tatou ohatran'ny hoe misy ny couleur rehetra ny tatou bon dia plus izy en couleur dia plus miakatra koa ny vidiny dia ohatran'izay ny ana moa nisy contrôle zay dakely ihany satria misy zavatra afaka nalana satria kely dia tamin'ny voalohany ohatran'ny olona rehetra manao tatou ihany atovy amin'ilay kelikely aloha fa sao dia marary rehefa elaela tsy tianao tsony le kely mitady zavatra ngeza ianao dia za tonga dia avy nanao an'le kely dia tonga dia niditra tonga dia hito aloha reo ve niaraka natao reo rose sy ohatran'ny rayon de soleil sa iny eo ampovoany amin'ny tratranao io basy anankiroa rose dia basy dia cœur dia la clé dia afo niaraka natao raha iandro manintsitra ny nanaovana io dia tsy narary dia inona zany sao tianao tenenina amin'izay ensemble zay hoe rose tiako avoaka tao anatin'izay ohatrany hoe olona manana ny safidy koa amin'ny fiainana dia olona masaka koa za miseho amin'izay laclé anao ny tompony laclé amin'ny fiainanao laclé ndray resaka ohatrany hoe fifaran'le fiainana zany un jour za mahita ny anjara-pitiavako dia le olona ihany manana ny laclé mampisokatra efa nahita zao dia efa nahitako efa taona zay sisy niara-mipetraka zay sisy vao tapa-kevitry ny anao mariage tamin'ity taona ity zay sisy vao natao mariage fa efa taona zay vao natao mariage vaingana samy tamin'ny février tamin'ity taona ity zany vao tamin'ity taona ity no mari ono ny fantaniko hoe le izy manko ny vady indray mety hoe manaiky fa tonga eo amin'ilay fanontaniana be mametraka foana hoe ary ny fiarahamonina ny ray aman-dreny ny ray tapo ny fianakaviana mino raha teneniko hoe ny belle-mère ko ny meilleur ami-ako ndray bomba Rolo zany jackpot zany en plus il est fils unique mon mari zany hoe za zany tsy misy hoe zao avy andeha anakiakiana lamina be zany ianao saotra an'Andriamanitra fa milamina ary anisan'ny zavatra hoe contraire ny zavatra nieritreretin'ny fiarahamonina ho tonga tamiko niaraka tonga tamiko tao anatin'ny fotoana iray bonheur ataoko hoe bonheur le izy satria amin'izao zany za tena hoe matoram-pilaminana amin'ny alina tsy mieritreritra tsony hoe izy indray ny tsy ho tia anahy tena tsy problème tsony zany fa ngao nisy problème zany taloha hoe ohatran'ny le préjugement ianao ohatrany hoe ianao zao tsy mahafantatra anahy manokana nefa ianao vao mahita anahy dia iny ve tsy makorela iny ve tsy zao zay mihitsy lasa ohatrany hoe ianao ve zany tsy maintsy safirma foana hoe non za ke tsy zany ohatrany hoe lasa fa le izy tsy ohatrany hoe ohatran'le tenenareo zay mais on s'en fout de ce que les gens disent mais misy fotoana ianao tohana ihany hoe olona tsy tokony olona tsy manana droit aminao dia se permettre tsaratsara be anao dia za moa matetika miteny hoe tandremo sao dia zany tonga nareo any tandremo sao zany tonga alohanareo any an-danitra fa io fa mijery anareo ihany amin'ny voalohany izy Bob dikan'izay zany nisy fotoana ihany ohatrany hoe narary ihany zay mety ho tenin'ny olona momba ny tena tsy hoe narary en fait fa tsika anatina fiarahamonina somary be fitsarana dia misy fotoana za moa ankoatrany mampanakanto anahy dia indraindray manao zaho anatin'ny société civile mitarika fikambanana isan-karazany ohatra dia anisan'ny miady ho an'ny zon'ny olombelona koa dia nisy fotoana koa nanana rahateny amin'ny fitsarana dia za no nanidiny saiko hoe bon andeha hanao lobaka lava be katreto dia hanao palitao amin'ity andro 45 degré tsy nanana fa le tatouage nafenina le tatouage nafeniko le izy dia za ihany kay nanidy ana tao anatin'le stéréotype dia rehefa tonga tany dia tafahoana tamina juge dia za moa zatra manao ohatran'izao dia nataoko le izy dia ozy dia ozy izy hoe Robert aiza fenina le ara ozy izy dia ketrona kely dia aiza fenina le ara fa ianao ozy izy io dia io fiainanao dia aiza fenina misy olona mety hoe miaccepte an'le izy fa misy koa tsy miaccepte an'le izy tonga amin'le fitsaratsarana ohatra ny teneninareo hoe makorela io ve tsy maditra io ve tsy jolambavy io ve tsy
be volo mihitsy satanika etsetatareko anao hoe dia volo mihitsy ny imagine elona ny tany teo azafady fotrany manapaka le hoe hitanareo le hoe tsisy makavady tsisy makavady na zany tena mampianambady anareo ohatran'izao le ohatra zany izy fotoana naka ny zanako za manko rehefa eny an-dalana matetika dia ny apparenceko ety avela lazain'olo hoe mbola tsy miteraka foana dia maka sy manatra ny zanako tao ampianarany zareo dia nisy badikely jorijoro teo avelany teo ry zareo mbola kizy kely mbola lycée dia ozy izy zareo nandalo any zany hoe verine zandriko le zanako ndry ve kizy akavady amin'izao izy ako ny koty andry amin'izao dia matetika manko izay foana le tsara ny fiarahamonina zay dia ozy izy anao nefa za rehefa anambady mananjanaka telo ao anaty sainao zany andao ary le hoe resaka dia volo teo mamanay angambany efa 4e tatouage vao nahitana hoe tatoué ty tatouage dia mamanay mpiandry fa nana séance na fanalana dia volo karaha ty dia nefany bebe anay koa mpiandry dia za tezany bebe anay kokoa dia vao nahita izy dia me fotsiny hoe tsy mahagaga ianao zay fotsiny dia tena vraiment ça dépend des gens le izy fa tsy rarahina zay le hoe tiry zareo niantoka ny sakafo hoaninay tiry zareo niantoka ny zanakay tsy zareo koa ny clientèle anareo justement dia avy eo reny le mandeha makary am'le mampatahotra be dia ratsy be le izy dia miverina mandodona ao aminareo mampavonjeo le tatouage ie relation resaka parent ngambany tsy voaresaka sika teto ie lenahy zao ny za efa le niteneko teo hoe za vao nahita asa dia niala tamin'ny fianakaviana mihitsy dia tonga dia ny fiainako zany efa ohatran'izao fa ny réaction ny dadako tamin'ny vao nahitana voalohany ohatra ny latsahambaratra izy fa iny satria tonga dia taizany tena ka ny anahy tonga dia ohatr'izao foana za zany rehefa mivoaka dia ohatran'izao foana asehoko ty asehoko nao tiako tenena tamin'ny dadanao nahitanao voalohany le izy nahita voalohany le tamin'ny tanana sa tonga dia le tratra mihitsy tonga dia ty tratra ty mihitsy satria za ohatr'izay mihitsy nanaovako an'io tsy ho asitroko matoa le izy nataoko dia voniny za izaka ny rehetrarehetra assumeko tanteraka mihitsiny dia vao nahita anahy izy dia avy eo izy nefany ohatrany tonga saina tapaka angambany izy hoe quoi qu'il en soit zanako foana ty ary raha eto amin'ny rejeté anazy dia mety tsy raha intsony satria elle est tellement indépendante déjà dia avy eo izy mantsy anahy hoe fa reny fa zany tsy afaka tsony ohatrany hoe lasa nalefaka ho azy fa zay sisy 2 ans zay sisy tsy mifampiteny tsy mifampiresaka zay satria tsy ohatrany hoe za zany ohatrany hoe le teneko teo raha zana maningana dia misy norme apetraka ho azy dia rehefa tsy ohatran'iny zany dia ohatrany hoe ianao maditra ianao natao ohatrany olona rehetrarehetra ianao fa tsy tany ny lalanao fa mivoana zay le terme mivoana any amin'tsizy dia za moa tamin'izay za somary be famalina kely dia zany tena rehefa tsy mety amitondranareo anazy dia aloha hitondrako amin'ny fitondrako anazy tiako antanina anareo telo am'rahavavy hoe talohany hoe tonga amin'izao stade efa ohatrany hoe on assume on montre ce qu'on est tout ça io ve nanahoana ny ainana le ohatrany hoe voalohany indrindra dia nanapa-kevitra hoe anao tatouage dia le regardan'ny olona voalohany iny zany tena tiako fantatra hoe narary ve sa ohatrany hoe tant-pis sa tsy fantatro resaka kely ngamba fitenenana mikasika an'izay raha amiko manokana indray aloha zany za koa mitovy Kamel zay za koa zany vao 18 ans dia tonga dia nisy olana koa ny ray aman-dreny koa divorcé dia za tany amin'ny dadanay dia miady zay mianaka resaka tsisy idiran'ny apparence moa fa resaka ohatrany hoe fiainanay manokana zany no tsy mifanaraka tsony ny sainay dia nanapa-kevitra pakelatra koa dia rehefa ohatrany hoe irery foana zany dia tsy dia mahita manodidina sy ny anona loatra fa ohatrany hoe variana mandeha mianatra dia nefa ny any amin'ny université za tany akatso mianatra dia ohatrany hoe fa ny olona mivelatra be daholo tsisy mirarahanao fa gaga fotsiny izy mahita anao fa rehefa eny amin'ny fiarahamonina ny ohatrany hoe mandeha toerana ohatra hoe ny Analakely ngamba na hoe eny amin'ilay
vorivory olona reny a no somary misy hoe ndraikako dia voly be raha zanako iny ariko tena ohatra izany mihitsy fa za ndray zany tsy nandray am-po mihitsy satria tena napetrako zany ana hoe manao an'ilay izy ho anaraka ilay tenin'ny Bob teo dia za manokana tena marina hoe olombelona fa tena tsy mbola touché tamin'ilay tenin'olona reny hatramin'ny voalohany satria za tamin'ny vao nanao an'ilay izy a dia efa hatrambola kely any efa miavaka dia ohatrany hoe na tsy tatoa ara no niavaka tetỳ amiko dia ohatrany hoe za efa niavaka foana hoe dia ohatrany hoe raha gaga ndraindray arany ary misy olona eny an-dalana hoe gaga sy anina dia gaga koa hoe inona mampagaga leo elaela vao tonga saina hoe moa le tatouagenao mety magaga le olona dia za tsy dia ny zanako ndraindray nohatra nisy fotoana hoe nisy ankizy kely ohatry ny zanako dia ozy izy mantsy tanako hoe ohatry ny tanalantana le vehivavy io matahotra dia ny zanako manazava anazy avy eo dia ny zanako avy eo any hatramy manontany anahy efa maninona ny lazainy hoe ohatry ny tanalantana mominy efa ny tsy izany moa io fa zao dia za miteny azy hoe tsy mila manazava ny zany fa rehefa nareo ato an-trano ankohonako ny mahazo anazy tsy maninona anahy dia tsy mampaninona anazy zany. Ny Bob toy ny resaka ohatrany hoe l'expérience na parent d'élève izay tatoué dia mety hoe hafa fijery zany ny any am-pianarana miainan'izay ve ianao na miainan'izay ve ianao? Tena mifanohitra amin'izay ary satria ny any fianaran'ny zanako zany scientifique ny système an'zareo dia ohatrany hoe tena focus amin'ny resaka fampianarana le directeur atao tena niresaka taminay mivady dia tsy tena tsisy raraha zareo any apparenceanao mihitsy zany mety hoe choqué any an-tsaina izy fa tena mbola tsy nampisy hoe discrimination an-janako mihitsy fa ny zanako ary tena ohatrany hoe anisany ankizy tena mba mamin'ny mpampianatra any am-pianarana satria ny zanako voalohany manko zao taona dia izy tena mahay be izy any am-pianarana endry be dia miteny mihitsy ny mpampianatra hoe nareo izy tena hafa mihitsy ny fomba fitaizanareo satria ny zanakareo modely ato am-pianarana tena nahazo ohatrany hoe appréciation ohatr'izay mihitsy ara ny azy any dia tena tsy napoziko loha le izy satria tamin'ny mbola vao tsy nianatra izy dia nisy olona teo amin'ny manodidina anay ohatrany hoe fianakaviana zany naneso anahy izy hoe rehefa lehibe zao izy io zazy io dia mandeha mianatra dia Savate dia ny olon-dehibe ozy izy ny bebe any ozy izy no asainy makamy fa menatra izy fa hoe zao ve mba reniko zay tena en face anao eo mihitsy izy no miteny anao zao ve mba reniko zay le préjugé nresantsika teo le fitsaratsarana tamin'izay me fotsiny azy fa tsy mamaly anazy za zany tena olona za tsy dia tia mifamaly amin'ny olona fa tsy rarahiko fotsiny le izy dia tao an-tsaiko fotsiny tamin'izay hoe rehefa tonga ny zanako fantany za mamany zany na menono taiza azy za manabe azy za manabe ny sainy izy ampafantariko ny antony hoe inona rehefa vory saina sy ohatr' izany tsy ho possible mihitsy zany hoe homenatra ny amiko izy fa na izany aza ohatrany antenenao teo zao dia misy hoe zao ve mba mamany c'est-à-dire nisy any le hoe traité de ohatrany hoe raisin'olona hoe maditra ianao raisin'olona hoe devoly ianao tsisy dikany ianao olona maivamaivana makorela ohatrany filatsantsika teo niainan'izay ianao ny olona zany tsy afaka hosakananao ny olona tsy afaka hosakananao mihitsy ny hoe zaza tsaraina ianao koa nefany tsy hoe zay olona miteny anao ohatra zay hoe miteny izy hoe za makorela dia hoe za tsy makorela ka hitanao za manambady tia livre de familleako tsy mila zany tsy mila fanazavana fa sady fiainanao io zany hoe tsy zareo mamelona anao tsy zareo fa matetika nefa ny olona zany ny olona
olona miavaka ohatranay ngamba ny lazako azy tena ohatrany hoe olona fo olona mazava araka ny teny izy roa teo dia matetika foana ny olona ohatrany hoe be fiantrana ohatrany hoe ny olona zany manana mauvaise surprise sa bon surprise sa ahoana ny lazako an'izany ohatrany hoe zay foana mazana ve ndry ohatra zao ve ohatrany hoe za zao bonne surprise zany finalement tamin'izah ohatrany hoe vao niteny zao dia le apparence kanefa ohatra zao dia hoe tena ohatrany hoe tsy ohatra izany ny feo tokony hivoaka za tsy malefaka kely zany za tsy mifoka sigara tsy misotro toka tsy misodroge zay mivady mihitsy satria mivadiko tsy inona le rasta zay taloha dia ohatrany hoe vao mijery ny olona dia hoe olona mifoka be ohatr'izany dia nefa ny aveo vao miresaka amiko le olona dia hoe nafadinao za tsy mifoka sigara koa tsy mifoka sigara tsy misotro toka zay mihitsy any le hoe aza tsara na ivelany ny olona hoe eve ohatra izany ny feo andry eve ndry olona tsotra kely ohatra izao tsy napoziko zay ny tena be da be tsiray tsiroa fa matetika ny olona rehetra zay mahafantatra anahy dia teny an'izany zay olona hoe mbola tsy nafantatra zany fa eo izy vao mahafantatra zany hoe amin'ny ankapobeny zany tsy dia manana olana ao anaty fiarahamonina loatra ianao zany ny olona mifanerasera aminao noho izao safidim-piainanao zao hoe andeha hanao tatouage anao persine anao bika amanendrika ohatra izao zay zany eo amin'ny fiarahamonina aloha ohatrany hoe tia le vadiko indrindrandrindra zany izy tena olona fiarahamonina fa za ndray plutôt olona somary réservé kely satria za nanana le antécédent kely teo hoe za taloha niaina rery dia mipetrajery dia za tia saka be dia nisakako foana zay sy nisakako foana dia nonona nambady dia nampianarin'ny vadiko hoe eto amin'ny fiarahamonitsika dia lasa ohatrany hoe zay zany hoe tia manampy-olona izy dia zay toetran'izay no ohatrany nangalako tahaka ve sa hoe nenarako dia tsisy olana eo amin'ny fiarahamonina zay nareo vavindray ve ohatrany hoe efa mba nisy incident anatina fiarahamonina hoe tsy niaccepte le fiarahamonina hoe ohatran'izao nareo dia lasa niteraka disadisa sa tsy mbola nisy loatra zay ninahy zao voalohany indrindra aloha zahako misy fiteny zay hoe zana-bahoaka za teny amin'ny fiarahamonina tena zana-bahoaka mihitsy zany hoe miresaka fangaro amin'ny olona rehetra mihitsy ny plutôt any ivelany kokoa zany no le hoe ao an-trano za vavitokana dia ireo lany zokiko dia ireo zany indraindray tsy namako rehefa milalao miaraka amin'ireo dia miady tomban-dahy be dia mifamono dia mivoaka ny tokotany dia milalao miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra dia noho ny efa lehibe dia lasa ohatrany hoe ahoana indray zany style antsika zany rehefa le mihaona dia reny izy reny dia milay kosa ohatrany hoe plutôt admiration ny azoko teny amin'ny fiarahamonina teny aminay fa ny tao am-piangonana no nisy zavatra kely za chorale tao am-piangonana dia za moa efa zay mihitsy mopera moa araka le teneny Sarina hoe zahay olona mahay mifandray aman'olona sy matetika izay tiany olona une fois miraikitra aminay zany ny olona dia mahita ny zavatra tsara ty aminay zay zavatra tsy prouvenay amin'olona hoe zay any ohatra zao hoe fa lasa fantatry ny olona fotsiny dia tao am-piangonana amin'izay za lasa efa navoakako ny efa nanomboka nisy tatou sy persine dia le ankizy mpiara mivavaka lasa nisy kavina sy anona daholo dia lasa nanao mauvaise influence mihitsy tamin'ny mpiaraka amin'ny ankizy tao zany dia niteny taminahy le mopera hoe rehefa mandeha makaty ozy izy dia alalana kely fotsiny le vivi be da be fa tsy maninona le izy fa alalana kely fotsiny katolika zany dia rehefa ela dia niteneniko izy tena tsofirano za mopera fa ty zavatra ty efa tsy ho tanako tsony fa za tena tsy maintsy anoy ihany ty tia ny fiainako ity no fiainako dia je vais me battre fa tsy maintsy ity mihitsiny hatramin'ny farany dia tena andeha ianao zany ozy izy dia tena dia niala tsy chorale tsony niala tsy nanao chorale tsony par contre rehefa misy ny ina matoa mopera ny teny an'izay tsy na mety misy ihany manao remarque zany satria izy te hiblessé anahy fantany hoe za leader tao amin'ny chorale dia nefa izy koa misy nietsankila ny vavany teneniny ankizy izy hoe kayarmela email manao tsy teneninao dia maninona zahay no bedy satria rehefa ny ankizy manomboka za tsy tia za tena tsy tia nanao akanjo lava mihitsy rehefa raikitra ny ana dia za manao jupe fonke zay mihitsy ako tsy tiako le manao za zany efa ohatr'izay dia farany izy niteny anahy moramora dia rehefa elaela tsy hoe vao niteny anahy izy dia niala
fa teny aloha za dia mbola nihirahira teny ala amin'izay noho ny efa niala tanteraka dia misy taona ohatra ny hoe misy hira nampianariko tao am-piangonana ka tonga mivavaka ampiakariny zareo tsy manao robe pastoral fa tonga dia zay poziko eo miaraka ampiarsina sy ny tatoa dia miakatra eo miaramira miaraka amin'ny choral ohatrany hoe tsy dia tena olana zany le izy fa miteny zao any misy miteny tsy maninona fa aza miteny fa eo amin'ny akara masina misely andota mahafantatra ana daholo kopatanana fa za teny ny lehibe sy teny any zanam-bahoaka ary za tena mifangaro amin'ny olon-drehetra ary fantatry ny olona hoe rehefa mandalo dia za mandalo atsy arabaiko daholo ny olona rehetrarehetra misy fitezana tsara zany tao fa tsy hoe miavina ana hoe ary tsy misy hoe fokasigara misotro toaka fokarongony ny fokasigara aloha no voatarika kely vao nanomboka mipetraka rery dia nisy fotoana ianao mahatsapa tena hoe irery be sy tsy hitanao zay atao dia ny olona moa rehefa miady tsaina dia tsy maintsy tafiditra kely any ianao koa moa tanora za misotro divay fa amin'ny sigara tena fokasigara be dia tamin'ny 2016 dia mbola tao anatin'ny communauté ohatr'izao ihany hoe misy groupe nampinamana be tatouage be dia zay tena mifoka sigara be dia tamin'izay nanao Paris zay zay tratra mifoka dia mandoa 100,000 ariary tonga dia sur yo dia tafala amin'ny farany tena tonga dia ozy tsy ho tratra eto mihitsy fa za tonga dia hiala dia miditra any amin'ny mpivarotra satria fa fahazarana le mandeha mividy sigara dia isaky miditra dia chips mividiko dia mivoaka dia mihinana chips hatramin'izao isaky nareo zany rehefa mahita na mihinana chips dia efa fantatra hoe te hifoka sigara mafy mihitsy izy io fa